miarabantsika ireo avana ny tokantrano any ity alarby izay fadibeny folovorana priority fotoana izay manginantsika mialalana zao mofinainy zao any tokantrano any ary rahina ny fiadanany tompo hitoetra amintsika menakafy ny koritiana voalohany toko fadimy folo ny andiny faharoambiny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo no anakinantsika ny mofinaina an'io zay raha teo moa ny voalahatra koritiana voalohany toko fadimy folo ny andiny faharoambiny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo vakina minaran'i Jesosy teny raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganany maty fa raha tsy misy fitsanganany maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo ary dia hita ho vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izahay satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy nefa raha tsy atsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy fa raha tsy atsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany anareo dia very koa izay efa lotomandry ao amin'ny Kristy raha amin'izao fiainana zao ihany ao anaty antsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty koa Kristy io santatra izay efa lotomandry ary satria olona iray no isehon'ny fahafatesana dia ny olona iray kosa no isehon'ny fitsanganany maty fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy nefa samy amin'ny filarany avy Kristy no santatra rehefa afak'izay dia izay ihany Kristy amin'ny fiavidy ray masonao manamasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana amen ny koritiana voalohany toko fadimy folo ry afako dia epistile lava nazavan'ny apôstôly Paoly momba ny fitsanganany tena amin'ny maty momba ny isin'ny atao hoe fitsanganany tena amin'ny maty ny fiangonana tany Korinto na ny vahoaka tany Korinto dia novolavolain'ny civilisation grika tahaka ny nanodidina ny Zimino rehetra tamin'ny fotoan'androny dia saika nibahana tao anatin'izany toetsay izany ny filozofia ny toe-panahy grika ary ny filozofia grika na ny ataontsika hoe lafy ny fiainam-panahy grika momba ny finoan'Andriamanitra sy ny fiainana dia tsy manaiky ny tsy fahafatesana na ny marimarina kokoa mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy l'immortalité de l'âme zany hoe mino ny tsy fahafatesan'ny fanahy ary zay no mahasamihafa azy vavahana kristianina vavahana kristianina tsy hoe tsy fahafatesan'ny fanahy ny mahamaika azy vavahana kristianina dia mino ny fitsanganany tena ny maty fa tsy ny hoe l'immortalité de l'âme loatra no zava-dehibe re mantsy zavako malala afangaron'ny kristianina izy io ndraindray ilay tsy fahafatesana ny mahamaika ny kristianina zadoroana fa na ny civilisation malagasy ara dia nino ny tsy fahafatesan'ny fanahy ka ny vavahana kristianina tsy hoe ny tsy fahafatesan'ny fanahy dia tsy fahafatesana ny mahamaika azy tsy zay loatra fa ny mahamaika ary toriany ny vavahana kristianina dia ny fiainana zany hoe ny fitsanganany tena ny maty ny fandresena ny fahafatesana zay ny toriany vavahana kristianina zay ny antom-pisiny ny fandresena ny fahafatesana nataon'i Jesosy fa hanazavana fa ny maty dia atsangana vavahana kristianina dia manaiky zavako malala fa misy ny fahafatesana mazava tsara io temin'ny apôstôly Paoly io manao hoe tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama zany hoe ny olona rehetra dia maty daholo taranaky Adama ny olona rehetra dia maty satria efa nanota fahafatesana zany dia zavatra mbiakodika zavatra lalovana zavatra ataontsika hoe tsy maintsy lalovana ny olombelona rehetra ny koritianina dia tsy nanaiky an'izay ny koritianina zany ny civilisation grika dia nanao zava-dehibe atao zay tsy hahafaty zay ny zava-dehibe tamin'ny koritianina atao zay tsy hahafaty fa rehefa maty dia tsy nitsangana tsony zany hoe tamin'ny civilisation grika dia zao hoe tsisy maty atsangana zany tsisy maty mitsangana zany tsony fa rehefa maty dia maty fa ny tokony atao dia zao atao zay tsy hahafaty dia misy fomba maro samihafa atao rehefa mandevina misy fomba maro samihafa atao aorianany fahafatesana misakarazany atao zay tsy hahafaty fa rehefa maty tsy velona zany tsony fa ny vavahana kristianina zay nampianaran'ny Paoly antsika ary iainantsika sy inoantsika ary fantatsika fa marina ao amin'ny tompo dia manazava fa tena misy ny fitsanganany tena ny maty
eto ary avako malala de mandeha ohatra mazava mampitahany Jesoa mampitaha amin'ny Jesoa mampitahany Adama mampitahany Jesoa amin'ny Adama zany Paoly. I Adama lay Adama mpanota io lay Adama zay nidira ny fahafatesana ary Jesoa kosa zay nitondra ny fahavelomana. Eto de tena lay Jesoa olombelona zay mahatonga azy hoe ampitahainy lay Adama voalohany, Adama en Genesis 2:2 io, sy lay hoe Adama faharoa de Jesosy Kristy io ampitahainy Paoly io. Ndray mitondra ny fahafatesana, ndray kosa mitondra ny fahavelomana. De mitodika manokana amilay Jesoa ara-tantara izy zany eto lay Jesoa olombelona. Zay mahatonga ny Paoly eto mampiasa ny teny hoe natsangana Kristy. Tsy miteny izy hoe nitsangana Kristy fa natsangana Kristy. Lay voambolana nampiasain'ny apôstôly Paoly manao hoe amin'ny 9:20 raha tsy natsangana tamin'ny maty raha fa Andriamanitra nanangana ny Kristy tamin'ny maty. Zany hoe Jesoa dia natsangana ny fanekam-pontsika mantsy manao hoe nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Am'izay raha mitenitsika hoe nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo de milaza ilay Jesoa Andriamanitra io, manindry ilay Jesoa Andriamanitra io. Fa raha miteny hoe natsangana izy de manindry kosa ilay Jesoa olombelona io. Am'izay fotoan'izay lay matoa-teny nampiasain'ny Paoly eto tsy zava-dehibe ho nitenenako azy amin'ny teny Grika fa milaza pasif, zany hoe milaza zavatra iarana izy. Zany hoe Jesoa dia niarana natsangana Jesoa, natsangana Andriamanitra ray, natsangana tamin'ny maty izy. Ary tahaka an'izay tsika, tahaka an'izay nananganana ny Jesoa tamin'ny maty zay, tsy niankina tamintsika fa niankina tamin'Andriamanitra, zay mahatonga ilay vombolana hoe natsangana tahaka ny Kristy natsangana, nitsangana antsika koa ao anatin'ny fandresena ny fahafatesana. Tsy hoe nitsangana tsika ry avako malala, satria tsy manana oerety nitsangana miara amin'ny fahafatesana itsika fa tsy maintsy ho natsangana. Izay mahatonga amin'ny Paoly mampita mandray io voambolana io hoe natsangana tahaka ny nananganana ny Kristy no mananganana antsika koa ry avako malala. Ina dia ny teny io zany ry avako malala zavatra telo. Ny voalohany dia izao manoloana ny fahafatesana zany dia ny fijery ny mpino ny fahafatesana dia lalam-piainana. Fijery ny mpino ny fahafatesana dia lalam-piainana. Lalam-piainana zay lalovan'ny olombelona vokatry ny fahotana dia lalam-piainana ny fahafatesana. Noho zany dia mandalo ny fahafatesana tahaka ny Adama ny olona rehetra. Fa inona ny tokony finoana ry avako malala zay mambarany apôstôly Paoly, tena misy ny fitsanganany tena maty. Zany hoe raha mijery ny fiainako avy itsika, raha mijery ny fahafatesana itsika dia aoko fantatrao fa misy ny fitsanganany tena ny maty. Isy ny fitsanganany tena ny maty. Aza mijery ny fahafatesana amin'ny mahafahafatesana azy zany. Fa izao mijery ny fahafatesana resy ny tompo ka mbola isy ny fitsanganany tena ny maty. Saingy izao ny apôstôly Paoly santatra Jesoa fa 9:17 zay nivakitsika teo hoe nefa samy araka ny filaharany avy Kristy ny santatra rehefa afaka izany dia izay ihany Kristy amin'ny fiaviany. Zany hoe amin'ny fiavian'ny tompo vao tena isy ny fitsanganany tena amin'ny maty. Io teneniny amin'ny manaraka amin'ny Kolotaniny hoe ity mety maty ity dia hitafy ny tsy fahalovana. Zany hoe tena hitafy tena vaovao, vatana vaovao mihitsy azo tsapaitana isika itsika fa amin'ny andro farany, fa amin'ny andro farany. Zay ny voalohany ry avako malala, amin'ny fiavian'ny tompo ny tena hitsangana antsika. Jesoa rery zany zao amintsika amin'ny resaka izao no santatra, zany hoe mitafy nofo tahaka antsika. Fa izao kosa manana ny tenany any an-danitra ka efa ao amin'Andriamanitra. Fa rehefa miverina ny tompo amin'ny andro farany, asa afaka 3 volana, asa afaka 100 taona, afaka 10 taona, afaka 4 taona, izy rery mahalala amin'izay fotoana iverenany zay dia tena hitafy ny tena na vatana tahaka ny nitafian'i Jesoa tamin'ny tsanganany tamin'ny basika isika. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia ity afaka malala. Raha mitenikio tsika manao hoe
fitsanganany tena ny maty a dia nyteny hoe fitsanganany tena nyteny hoe fitsanganany tena ny maty nataonareo miteny frantsay hoe résurrection dia milaza fitsanganany maty amin'ny maha olombelona zay io zany fa milaza koa hoe fananganana zavatra rava mihitsy eviny mety ho madinika izay fa nefa zava-dehibe koa amin'ny fiainana kristianina zany hoe lay Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo a dia Andriamanitra mpanangana ny rava noho ny fahotana mety misy fiainana rava noho ny fahotana dikany hoe fitsanganany tena maty midikako hoe fananganana zavatra rava fananganana zavatra efa potika fananganana zavatra vaovao efa rava efa tsy tiako jerena itsony efa simba dia atsangana vaovao tsy tokony adona zany fa ny fitsanganana itsika koa dia mino fa io Andriamanitra inotsika io dia Andriamanitra mahay manangana ny rava midika am'izany tsy misy zavatra tsy azon'Andriamanitra ataontsika hoe atao zany fa azon'Andriamanitra atao ny manangana ny rava ny maty aza natsangany maika afa ny simba maika afa ny very azon'Andriamanitra atao zany finotsika zany reavako malala dia finoana ao an'Andriamanitra finoana ny famakino ny teny tony dia mampifanantenana fa tsy fantatro zay zavatra mety ho rava hitaraina antsika ankehitriny ao anatin'izao varanaretina izao tsy fantatro zay zavatra hitaraina antsika ny amin'ny hoe rava ny toe-karena rava ny fandraharahana rava ny fiahiana rava ny fiainana rava ny fanantenana to misy rava tokantrano sanakily to misy rava fiainam-pianakaviana ankehitriny tsy ny sisa rehetra fa zao mambaran'ity pasika ity avako malala ao amin'Andriamanitra dia ity rehefa ao amin'ny Kristy ianao dia ao amin'Andriamanitra ny rava azo tsangana finoana io riavako fa ny fahatelo sady farany riavako izay hoentina mampahery anao amin'ity andinitsohatra masina ity dia izao ny tsy fahafatesana dia ao amin'ny tompo ihany hotsika teo hoe mino ny fitsanganany tena ny maty isika mino fa manangana ny rava Andriamanitra fa izao mino koa isika fa ny maty dia izao maty izy fa raha ohatra ka ho an'izay mino dia tsy ilay fahafatesana iny tompony teny farany fa fiainanao amin'i Jesosy marina ny tenin'ny Jaona toko 1:10 le hoe zay rehetra mivelona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay zany hoe tena misy tokoa ny tsy fahafatesana tahaka n'ilay ndresahan'ny civilisationna grika tena mino misy tsy fahafatesana saingy zay tsy fahafatesana zay ho an'ny mino dia nony amin'i Jesosy ihany zany hoe tsy natioran'ny olombelona ny tsy fahafatesana tsy zavatra mandeha ho azy amin'ny olombelona tsy tonga ho azy amin'ny olombelona tsy fahafatesana fa efa tonga maty ny olona noho ny fahotana mety maty ny olona noho ny fahotana fa matoa ny olona velona ao ambadika le fahafatesana andavanandro io dia satria mino ny tompo izy satria marina ny tenin'ny tompo izay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay noho zany nijerena ny fahafatesana zany dia izao izay rehetra olona mino dia velona ao amin'ny tompo izy na dia maty aza velona ao amin'ny tompo na dia maty aza ary rehefa tonga kosa ny andro farany hiverenan'ny tompo ity amin'izao tontolo izao dia tonga manana tena vaovao sy vatana vaovao tahaka ny an'i Kristy izy izay rehetra nodomandry zany ankehitriny raha pitsona afaka pitsona amin'ny herinandro dia velona ao amin'ny tompo izy satria marina ny tenin'ny tompo hoe zay mino azy ho faty mandrakizay fa rehefa miverina kosa ny tompo eny amin'ny raha ho any lanitra Korintana 2:20 vao tena tanteraka ilay teny hoe resy ny fahafatesana amin'izay fiteny izay vao tena mitafy ny tena ny any an-danitra isika afaka malala mazava ny tenin'ny apôstôly Paoly enganianana anjara amin'izany ianao tsy ho variana amin'ny fiainana eto dia tsy ny fiainana ety ihany no anatenainao an'i Jesosy fa ny anatenainao an'i Jesosy dia ny tena izay fiainana mandrakizay izay fitsanganana ny tena maty zay mihitsy atenaina sy andradraina amin'ny finoanan'i Jesosy ivavatsika tompony soranao zahay fa resinao ny fahafatesana ary dia na dia maty azy zay dia velona ao aminao ary rehefa tonga kosa ny fotoana hiverenao eny amin'ny rao an-lanitra dia mitafy ny tenany any an-danitra izahay ary matsiaro ny teninao
soatra masina hoe ndretry zaho sy ny zazay menao a de hiaraka aminao mifanjakanao hiara-manjaka aminao zahay de misaotra tompo fa velona ianao de velona zahay velona tsy noho ny fahatsarana fa velona noho ny finoananao Jesosy zahay raisinay tianay mamela heloka anay de omeo anay ny faharetana amin'ny finoana omeo anay ny faharetana amin'ny fanarahana anao Jesosy azaviranao izongozona ny finoanay eo anatrehan'izay mety endrim-paharavana na fahafatesana na faharavan-javatra na faharavan-fanantenana faharavan'ny fikelezanaina de azaviranao kivy amin'ireny ny finoanay fa pahirery zay fa Andriamanitra mahay manangana ny maty ianao ka na endrim-pahafatesan'inona na endrim-pahafatesan'inona de hainao atsangana avokoa satria anao zao rehetra zao ary ny fahafatesana azy efa niresy ianao anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao de misaotra fa afaka mametraka ny fiainana am-pelantananao zahay Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen.